La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nitotsaina androany fanokanana ny kianja manara-penitra teny Ambohidratrimo. Fanokanana izay niarahana tamin'ny filohan'ny repiblika sy ireo olo-manan-kaja isan-tsokajana. Kaja ihany koa izay anatotosain'ny ekipan'ny baren'i Madagasikara ny fampifondronana ankehitriny. Moroso ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy sy ny fanjakana manakaiky ny vahoaka eto Madagasikara. Izay no azo itarafana ny fankatoavan'ny filan-kevitry ministra ny volavolan-dalàna mahakasika ny fametrahana ny faritra fa 7. Nisy fitakiana fanairana nataon'ny ireo mpianatra ny oniversiten'ny Mahajanga tamin'ity androany ity, mitaky ny andoavana ny vatsim-pianarana 10 volana sy famerenan'ny herinaratra ary ny fanafoanana digitalisation izy ireo. Amin'itoy hatrany ny disadisy eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy ankehitriny, mijabaka amin'ny raharaha-piangonana ary mikasa ampiditra politika ao ny solombavam-bahoaka Naivra Olodinina ho ny andaniny. Namaly izany ny solombavam-bahoaka fa fanandaminana no atao any mampino azy. Maresaka iraisam-pirenena 10 volana taoriana nanaovana fianianana androany no nigadina tao Eropa i Joe Biden. Maraina teo izy tao Royaume-Uni anao ny fitsidiana ara-diplomatika. Eo na amin'ny Prime Ministre Britanika ihany koa ny tenany. Ny adidiany rehetra. Finaritra topolasy topo fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia nitsotsosaina androany ny fanokafana ny kianja manara-penitra teny Ambohidratrimo. Fanokafana izay niarahana tamin'ny filohan'ny repiblika sy ireo olo-manan-kaja isan-tsokajiny. Ny kianja izay anatotosany baren'i Madagasikara fampivondronana ankehitriny. Misy larana ary zao. Efatra andro tao aoriana nanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja manara-penitra teny Mahitsy. Nototosaina androany 10 Jona indray ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja manara-penitra Ambohidratrimo. Ny teny izay ho apetraka eto amin'ity fanapahana an'ity ruban ity dia tokana mba ampiray antsika ny fanorenana an'ity kianja ity ary hitondra fandresena ho an'ny malagasy fa indrindra hitondra fandresena ihany koa ho an'ny Ambohidratrimo. Tsapany fanampiana entin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny distrika hoy ny ben'ny-tanàna Ambohidratrimo. Na izany aza, mbola maro ny olana sedrain'izy ireo, ao ny tsy fahampian'ny sekoly, ny tsy fahampian'ny tobi-pahasalamana, eo ihany koa ny fanatsarana ny fanadiovana ny tanàna. Manoloan'izany, nampanantena ny filoha fa hisy ny foto-dravitra samy mifanaraka amin'izany ho apetraka ao Ambohidratrimo. Fangatahanao teo amin'ny fanaovana tsena manara-penitra dia fanteny ahy le mpandrosoana Ambohidratrimo. Raha izay mifangatahanao misy olona hoe momena tsena manara-penitra ihany koa ianareo eto Ambohidratrimo. Fataka ihany koa ianao hoe mba hanao sekoly, anaovana salle de classe maromaro manerana ny fototany, ianao misafidy hoe reto sy reto ny lara-pamerana ny commune izay misy ny commune manodidina moa maromarina kokoa dia ometsika ary anaovana n'ireny salle de classe manara-penitra reny ny commune maromaro ny fototany izay mifandify amin'izany arira miaraka aminao monsieur le maire. Ankilan'izay, ny ekipam-pirenen'ny Barian'i Madagasikara no nisantatra ny kianja manara-penitra ao Ambohidratrimo, mandritra ny fampivondronana azy ireo ankehitriny. Tsy manakana ny fampandrosoanan'ny Madagasikara ny tsy fitoviana firenena ara-politika. Porofon'izany fitsidian'ny filohan'ny repiblika ny commune Vato. Nitolorana fitaovana vaovao ahafahana mandroaka fako ny commune tamin'ity androany ity. Misy larana ary zao. Tao aorian'ny fanokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianja manara-penitra teny Ambohidratrimo, ny azon'ny commune Ivato ny delegasiona tarihin'ny filohan'ny republikan'i Madagasikara. Nandritra izany no nanoloran'ny fitaovana entin'ny commune manadio ny tanàna. Tsy manakana ny fampandrosoanan'i Madagasikara ny tsy fitoviana ny firehana para-politika raha ny fanazavana.
Tsy jerevana loko politika tokoa ny fampandrosoana. Mila miasa miaraka isika. Mila miray fo, mila miray saina. Ary zay no atongavako eto androany. Satria tokoa andriamatoa ben'ny tanàna, matoa ianao voafidy, matoa ianao lany, dia ianao zany no tiany mponina ito Ivato, mitantana ny fitanàny sy. Sokajiana ho vavahadin'i Madagasikara ny kaomina Ivato amin'ny fananana ny seranam-piaramanidina. Mbola maro ny ben'ny tanànan'i Ivato ny fangatahan'ny mponina, indrindra eo amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa nampianan'ny tanora. Manoloan'izany, nampanantena ny filoha ny amin'ny ananganana kianja manara-penitra sy gymnase ao Ivato. Maromaro ny fangatahanao teo Monsieur le maire. Anisan'izany ny hoe be tanora eto Ivato eto amin'ny mba hanaovana azahoana terrain synthétique kianja. Dia miteny anao eto zany fa dia omena kianja terrain synthétique ny mponina eto Ivato. Sady omena gymnase ianareo no omena kianja na terrain manara-penitra. Tao aorian'ny fitsidiana ny kaomina Ivato, nanainga ho an'ny taolanyaro ny filohan'ny Repoblika natrika ny fikonan-doha lehibe amin'ny fanatanterahana ireo asaviana fampandrosoana ny faritra atsimo. Nankatoavina ny volavolan-dalàna manitsy ny teti-bolona mpanjakana 2024. Mbola isan'ny fanitsiana ara-teknika ho fanarahana ny toromarika mialohan'ny andefasana azy eny anivon'ny anteny merapirenena. Teboka maro no nisongadina nandritra ny filakevitra minisitra omaly fa 7 ny volana Jona. Voalohan'ny fankatoavana ny volavolan-dalàna manitsy ny teti-bola mpanjakana 2024. Nojerena manokana anatin'izay ny vinavina mahakasika ny mety ho fidiram-bola manoloana ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny mahakasika ny dépense transversale, ireo tetikasa mpampandrosoana sy ireo fandaniana, mahakasika ny fampiodoana andraraha eo anivon'ny ministera sy antim-panjakana samihafa. Araka ny tolo-kevitra ny ministera ny filaminam-bahoaka, nankatoavina ihany koa ny fahafana mitondra razana ankoatra amin'ny matin'ny Covid-19 any amin'ny faritra. Isan'ny fepetra takiana anatin'izany ny taratasy fanamarihana fahafatesana avy amin'ny BMS sy ny maro hafa. Raha ny teo anivon'ny ministerany Harena Kibontany, nankatoavina ny famaritana ny volalona en droit de délivrance d'une autorisation exclusive de réservation de périmètre sy ny frais d'administration minière, izay vola tokony alohan'ny mpitrandraka Harena Kibontany arakaraka ny fananany fahazoan-dalana. Toy ihany koa ny fankatoavana ny fitokanana ny centre spécial d'aguerrissement opérationnel na ny CSAO ao amin'ny commune Ranotsaratsimo district-ny Befotaka Atsimo. Araka ny tolo-kevitra sekretera mpanjakana miadidiny zandarmaria amin'ny Pirenena. Ankoatr'izay, nisongadina nandritra ny filan-kevitra minisitra omaly ihany koa ny fanafoanana sy fandaniana didim-panjakana maro. Miroso ny fametrahana ny rapahefana sy ny fanjakana manakaiky vahoaka eto Madagasikara. Izay no azo hitarafana ny fankatoavana ny filan-kevitra minisitra ny volavolan-dalàna mahakasika ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo. Niakatra midingana manaraka ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikara. Taorian'ny fankatoavana ny filan-kevitra minisitra ny volavolan-dalàna irosoana amin'ny fizaram-patra eo amin'ny vadivavy sy fitovinany. Ny toy ny faneho-kevitra samihafa, mariky ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fizaram-paritra hoy ny fanazavana. Efa misy lalàna mametraka ny faritra eto Madagasikara, lalàna tany amin'ny 7 dia nivoatra foana ny faritra. Ho ampitomboana izy amin'ny alalan'izany volavolan-dalàna zany hoe hoentina eny amin'ny anteny merapirenena nankatoavin'ny filan-kevitra minisitra. Amiko zany dia zavatra tsara firosoana amin'ny resaka fampandrosoana ary ihany koa amin'ny fanjakana mihamanantona ny vahoaka triza ny faritra zany vondromoaka tsinjaram-pahefana manapa-kevitra zany eny anivon'ny faritra ny vahoaka. Dikan'izay koa misy faritra ray zany izara roa. Zany hoe lasa hanana fahefana kokoa ny vahoaka manapaka amin'ny alalan'ilay solon-tenany izay ny faritra amin'izany fotoana zany. Ka raha amin'ny lafin'ny lalàna tsy diso fa miroso makany amin'ny fivoarana zany. Na izany na tsy izany, tsy tokony atao antiry ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo. Tokony hojerena akaiky ny faneho-kevitra ireo distrika hantsipaka ny fizaram-paritra araka ny fanazavana. Tsy tokony hivoana amin'ny etaetam-bahoaka ny aingana avy amin'ny fankan-kevitra natao ihany koa ny antanatohatra rehetra irosoana amin'ny fametrahana ny faritra fahatelo amby roapolo eto Madagasikara. Vondrom-bahoaka
itsinjarana fahefana. Zany hoe tsy tokony hiala amin'ny vahoaka foana. Inona ny hetahetan'ny vahoaka? Te hiaraka amin'izy izy raha ohatra hitambatra fokotany. Te hiaraka amin'izy izy raha ohatra hitambatra commune. Te hiaraka amin'izy ny vahoaka raha hitambatra faritra na district. Zany hoe tsy tokony hisy zavatra atao antery. Tsy tokony hisy zavatra atao didiko fe lehibe. Fa tsy maintsy atao foana ifampiarahana, teny iarahana. Ary tsy adino fa zany faritra zany dia hisy commune maromaro mitambatra, hisy district maromaro mitambatra. Ahoana daholo ny hevitry nireo district ireo, ny hevitry nireo commune ireo, ny hevitry ny olom-bo fidy amin'ireo. Izay ny amiko no hisina famoronana faritra milamina. Omaly no nakatoavy ny filakevitry minisitra ny volavolan-dalàna mahakasika ny fametrahana ny faritra 720. Izay manitsy ny annexa laharana voalohany amin'ny lalàna laharana 420 tsipika 420 amin'ny 17 septambra 420. Ity faran'izay nasipa nitsiana sy nampiany lalàna laharana 812 tsipika 412 12 Joray 812. Tsy maintsy raha maso akaiky araka izany mahakasika ny volavolan-dalàna mandritra ny fandalovany eny anivony Antenimera. Hoy ny fanazavana, raha tsy ahivana ny distrika Nozivarika ifanadina ary mananjary no andrafitra ny vadivavy araka ny sosikevitro ny fitondram-panjakana momba ny fizaram-paritra raha toka manakara vohipeno ary kongo ny fitovinany. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa Andriamato Ravelo Anjato Bernard zay solombavamboaka teo aloha rahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Abraham Randriamanana ny tenako amin'izany ary omeko azy avy hatrany fitenena. Fanontaniako voalohany avy hatrany nankatoavina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly ny volavolan-dalàna mikasika ny fametrahana ny faritra 720 eto Madagasikara. Inona tompoko no azo ambara mahakasika an'izay? Ny voalohany aloha zany dia fiarabana ireo faritra zay sy ny mponina ao aminy, fa zay koa dia mitaky andraikitra koa amin'ireo. Ninona mazava-dehibe dia ny hoe fampanakaikezana menasata zany ilay faritra, zany hoe le distrika zay nakambana ho faritra mba hitantana ny fampandrosoana ao aminy. Ary avy amin'ny alalan'ilay fitsindraam-pahefana moa dia misy ny famindrana transfert ny tandrifim-pahefana sy ny loharangon-karena sy ny fitandrana an'izay. Dia zay zava-dehibe zany zay satria izy zany ny zavatra kendrena moa amin'izao fotoana izao dia ny hoe responsabilisation et autonomisation des CTD, na ny hoe fanomezana andraikitra sy atao zay sy ny fizakantena an'ilay vondrom-boaka-paritra tsy nizam-pahefana. Dikan'izay zany menan'izay andraikitra zay ireo distrika zay vondrona ao anatin'ilay faritra dia zava-dehibe zay. Fa zao mitaky zay an'ilay atao hoe viabilité na hoe fahavelomantena. Ny fahavelomantena zany tsy hoe lafiny ara-bola fotsiny fa ao anatin'ny fitantanana. Zany hoe manana capacité de maîtrise d'ouvrage, manana le fahafahana zany ny miandraikitra le andraikitra hoe tompon-draharanao. Ianao zany mitantana, ianao no ambaritra, ianao amin'izay fotoana zay koa no hitady zay hoe inona no entimanana anatanterahana zavatra zay. Fa tsy andro fotsiny. Zay zany no izy dika zay les spécificités. Mino zany fa nisy étude maro tao anatin'ilay izy hoe inona mampiavaka. Indrindra hoe azo potentialité régionale, na ny hoe loharangon-karena eo anivon'ilay faritra azo trandrahana, azo libérena zany ao anatin'izay, zany hoe azo atao ny makan'ilay izy entina hitrandrahana ho any amin'ny lafiny fampandrosoana an'ilay faritra reny. Ny ampiray moa zao ny faritra zany inona zany ny tena hoe endrasantsika ao anatin'izay hoe fitombon'ny faritra izay eto Madagasikara? Le faritra mitombo aloha zany tsy hoe raha nisy anankiray miforona dia ndeha angataky forona daholo satria zay zany saropady. Saropady eo zao raha maka fotsiny anivona commune, misy commune zay tsy viable mihitsiny. Zany hoe tsy commune zay tsy mahavelo tena mihitsiny. Ka raha amin'ny izy lehibe iny satria fampanakaikezana ny tedavina fa etsy anilany koa nefa ilay hoe mahavelo tena izy ao anatin'izay, mahazaka tena izy ao anatin'izay. Ka zay zavatra zay zany no tandremana hoe
tsy rehefa nisy anankiray tany didikan'izay hoe ndao ara amorona na anorona na anangana faritra hafa ihany koa fa tsy maintsy tandremana zany ao anatin'le izy satria l'izy koa misy hoe tokony iroso am'izay atao hoe territorialisation des politiques publiques et des investissements publics zany hoe ao anatina faritra anankiray ohatra en matière de politique publique en matière de santé ohatra zao resaka fahasalamana na resaka amin'ny lafiny tsy fantatro amina secteur anankiray dia tokony hoe aiza ny sehatra faritra zay tsara anatanterahana zay zavatra zay ka ao anatin'izay mety hoe le faritra anankiray lehibe iny izy a no mahazaka tsara sy azahoana tena ataontsika hoe vokatra tsara indrindra ho any amin'le fampandrosoana sy le fahavelomantena sy fizakantena. Inona koa moa zany mety hoe andraikitra ho raisin'ny faritra zany mahakasika an'io hoe nisy ny faritra vaovao mipetraka inona no mety hoe endrasana amin'io faritra io amin'izao. Le faritra ane zany ny tena izy dia ny hoe amin'ny teny frantsay izy hoe assurer la cohérence du développement régional zany hoe miantoka ny firindran'ny fampandrosoana an'ilay faritra zay zany anankiray. Ny faharoa dia ny hoe réaliser des infrastructures structurantes et d'aménagement du territoire zany hoe manatanteraka ianao zany a zay fotodrafitrasa zay mahitraka tsara le rafitra ohatra resaka lalana mampifandray ao anatina intégration physique zany zay dia ao anatin'le fanajariana koa le fanajariana le faritra zany ao anatin'le izy a misy fotodrafitrasa zay atao ao anatin'izay ohatra hoe misy barrage atao misy université atao zany ao anatina fanajariana le faritra zany a ary dia eo nilany kio zany dia hoe mutualisation zany hoe espace de solidarité izy zany hoe velarana anankiray a zay tokony isin'ny firaisankina sy ampivondronana amin'ny fampiasana mutualisation an'le service ka tiana tsindrina ao anatin'le izy dia ny hoe ny faritra zany a dia amin'ny tandrifim-pahefana zay mena azy dia tsy maintsy mahavita voalohany a mobiliser zany hoe mobiliser an'le potentiel régional ny loharam-bola eo anivon'le faritra ao ary indrindraindrindra tokony anana izy zany a ny inona moa izy tseo personnel zany hoe ny mpiasa zay tena compétent zany tena mahay an'le izy ka raha ohatra tsika zany tsy miroso am'izay lafan'izay le faritra mandeha mikendry mandeha mankany am'izay fa miandro fotsiny hoe top down le izy raha ohatra hoe avy any ambony fotsiny hoe iandrasana ao anatin'izay a reny zany a de fa fanampiny reny mpiara-mombonatoka fanampiny reny fa ianao koa amin'ny loharam-bola aminao zany a zay falitan'ny lalàna dia tokony hainao mamoaka an'izay tena tsindrina zany dia hoe iroso amin'ny territorialisation des politiques publiques anatin'le izy a manana capacité de maîtrise d'ouvrage izy ao anatin'izay zavatra zay a ary indrindrindrindra zany a viabilité dia misaotrasaotra nareo no nanasanay a dia misaotra ny mpanaraka ny fandaharana akio dia manao veloma zay makasika an'iny fa nisy fitakiana fanairana izay nataon'ireo mpianatry ny université Manjaga tamin'ny ity androany ity mitakiny andoavana ny vatsim-pianarana 5 volana sy famerenana ny herinaratra ary ny fanafanana ny digitalisation izy ireo fanadina. Vao maraina setroka sy afo no hita teto amin'ny vavahadin'ny campus université Ambondrona Mahajanga nanatanteraka fitokonana fanairana ireo mpianatra teboka telo lehibe no takiny izy ireo amalina azy. Ny mankaiky indrindra moa zany mahakasiky ny bourse anay. Ny bourse tompoko mbola manana bourse 5 mois be zao tavela any agnatin'ny examen final jiaby ny mpianatra amin'izao fotoagna zao ka tsy hainay mahara io bourse io. Ankoatra ny fitakinany vatsim-pianarana mitaky ihany koa izy ireo ny amin'ny fanenana ny saram-pianarana izay miakatra isan-taona. Ny université rehetra manera Madagasikara tompoko tsy maro ny institut ny zany hoe formation payante fa ny eto Mahajanga raha manana 12 ny filière eto Mahajanga aroa ihany no tsy formation payante fa ankoatran'izay écolage ary ny écolage miakatra isan-taona araka ny nambaran'ny solon-tena avy ao anivon'ny PCI tsy midika akory ny fitakian'ireo mpianatra ny maraina teo
ny amoana ny vatsim-pianarana fa efa nivoaka androany ny lisitra ho fandraisana izany vatsim-pianarana izany. Nandritra ny fitokonan'ireo mpianatra nisy ny fampiresana tamin'ny rotonta. Problème karaman-jareo dia timo bourse koa zany tenenjareo marina fa tsy dia université ntsony mitantana amin'ny bourse kanefa koa mametraka hoe amin'izao indray ka androany mipetraka ny emploi du temps fandraisan-jareo io zavatra fa mipetrapetraka zany izy io ka rehefa vita moa ny emploi du temps sur certain zany fa manomboka amin'ny semaine ambony zareo zany mandray amin'ny bourse an-jareo. Ankoatra ny fitakiana ny vatsim-pianarana izay nanaovan'ireo mpianatra fitakiana, nangataka ihany koa izy ireo ny anafoanana ny digitalisation sy ny tokony isitrahan'izy ireo araka ny tokony ho izy ny herinaratra eny amin'ny campus. Tsy aivina fa ao anatin'ny famaranana ny taom-pianarana tanteraka ireo mpianatra amin'izao fotoana izao ary tsy hijanona ny fitokonana raha tsy mivaly ny fangatana ny vatsim-pianarana 5 volana. Manoloana ireo fitokonana sy fitakiana maro samihafa nitondra fanazavana ny minisitra tompona andraikitra ary nanamafy fa efa miroso amin'ny famahanana ny olana amin'ny zao fotoana izao Gaetan Andriasilavo. Manoloana ny fitakiana ataon'ireo mpandarany université, efa nisy ny fiaonana ny talata 7 Jona lasa teo, nanazavana ny toetra raha rehetra sy ny zava-misy mahakasika ny karaman'izy ireo sy ireo dingana efa natao ary ny vahaolana efa naroso. Isan'izany ny indemnité de technicité izay efa nositrahany hatramin'izay saingy nisy fotoana tapaka noho ny tsy fisian'ny texte. Ho an'ireo karama kosa efa misy mivoaka izany karama izany ho an'ireo université izay efa nahavita ny fanamarinana ny lisitry ny mpiasa ao aminy raha ny fanazavana. Dia efa misy nivoaka izany karama zany toy ny université amin'ny Fianarantsoa, ny université Mahajanga efa nivoaka ny taratasim-bola fa ny fikirakirana ny fizarana azy angamba sisa no mandeha amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo université ambiny kosa dia efa nahatonga sy nandefana izany taratasy voamarina izany izy rehetrarehetra ka dia eo andalam-pikarakarana ny fanenjena ny famohanana izay karaman'izay ihany koa ny ministera amin'izao fotoana izao. Mahakasika ny vatsim-pianarana, maro ny tombontsoa azo sy ny zavatra hita tao anatin'ny fanaovana digitalisation ho hatrany ny minisitra tompon'andraikitra. Ohatra fotsiny ny fahitana ireo sady mpiasa ny mpianatra izay sady mandray karama ny mandray borsa, nisy ihany koa ny fahitana ireo olona tsy mpianatra fa nisitraka ny borsa tao ao, misy ihany koa ny fahitana sy ny fananana ny atotanisa marina makasika n'le tena ireo tena hoe mpianatra aty amin'ny anjerimanontolo. Ireo rehetrarehetra ireo zany no hita ary nizahana koa namboarina sy natsaraina ao anatiny sy tao anatin'ny fidirana amin'ilay digitalisation. Tsy hisy mpianatra tsy azo ny anjara vatsim-pianarany raha efa tafiditra ao anatin'ny digitalisation sy ny qualification. Afaka alaina eny amin'ny postra rehetra ny vatsim-pianarana raha ny fanazavana hatrany. Lany tenany vao ny antenimeran-doholina androany volavolan-dalàna mahakasika ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Maroc. Zava-dehibe ny fanamafisana izany raha ny fanazavana azo. Ny antarandrianaivo. Miamafia ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Maroc, nolanin'ireo olona androany volavolan-dalàna mikasika ny fifanaraha-piara-miasa ny firenena rotonta. Accord de coopération zany efa voasony tamin'ny taona 2014. Ao anatin'ilay article 7 ao anatin'io accord de coopération dia milaza fa azo ampiarina amin'ny ampahany ihany izy io rehefa vita ny sony fa mba ahafahana mampianatra azy mampiatra azy amin'ny manontolo dia tsy maintsy mandalo le antemera rotoka zany io zavatra io volanina ho lasa lalàna. Io zany zava-dehibe satria araky ny voalaza teo ny ohatra hoe fanamboarana ny canal de Pangalana ny alavan'ny Tomasina Komanakara dia zareo no sahana azy teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena sy ny fialambola dia ny zavatra maro nataony fikarakarana ohatra fotsiny fikarakarana ny fotodrafitra sadatsy amin'ny ONS fa na izany naty izany koa ara dia misy ireo zavatra maro rahantsika malala rohatra ka ny resaka géopolitika ny jerena dia ary zareo zao nefa matanjaka indrindra eo amin'ny resaka internet ohatra izany koa eo amin'ny géostratégique dia zareo ihany koa efa manana ny toerana eo anivon'izao tontolo izao.
zava-dehibe izao dingana totosi izao ho an'ny fampandrosoana ara ny fanazavana karazany maro no afaka mafisina sy totosaina amin'ny fanamafisam-piara-miasa izay amin'ny maha-accord de coopération azy aloha dia misy fifanarahana fifanakalozana maro samihafa eo amin'ny lafiny fifanakalozana traikefa ohatra fifanakalozana fahaiza-manao ohatra fifanakalozana eo amin'ny fanomezana formation na ho an'ny mpiasa efa am-perinasa izany na ho an'ny mpianatra izany na ho an'ny mpiasam-panjakana indrindraindrindra sy ny zavatra maro isan-karazany azo ifanakalozana sy fanomezana traikefa amin'ny andaniny sy ny ankilany ohatra hoe misy atao hoe manifestation mahakasika zavatra maro eo amin'ny fampandrosoana ny firenena dia misy mifanakalozana zany hoe mety mandeha makany zany ny solotena malagasy raha misy zavatra mitranga dia makaty solotena marokany na saitsika ohatrohatran'izany re izy tadidiko fa efa nisy Jaivina efa nisy ny fanaovan-tsony mpiara-miasa ny totosaina 12 taona lasa izay ary efa nisy hatrany ny fiara-miasan'ny firenena rotonta tao anatin'ny taona maro izay. Manamafy izany kosa ny fandaniana ny volavolan-dalàna nataony antenimera rotonta. Tonga fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay atatsika mahakasika ny olan'ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'ny zao fotoana izao eo ihany koa ny fitrandrahana ala any amin'ny distrika n'Ambatondrazaka rehefa avy eo ary. Papote à mini prix avec tes potes et ta famille. Avec Mouratim, toute la journée, tu as 60 minutes et ou 60 SMS et ou 60 mégas pour 1000 arrières vers tes 3 numéros Friends and Family. Tape le dièse 322 étoile 26 dièse. Azafady kely ange ferizany manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadimbolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy anao ihany izy. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Love chocolate. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Anjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offerts. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix.
Nyroso tamin'ny fanaovana vaksiny ireo mpiasan'ny trano fandraisana vahiny maro eto Antananarivo renivohitra tamin'ity androany ity, ankoatra ny lafin'ny fahasalamana dingana iray ahafahana miditra tsikelikely amin'ny famelomana indray ny toekareny izao raha fanazavana azo miantarandriana io. Fanantenanany amin'ny iverenan'ny fiodonan'ny sehatry ny fizantanana ny fanaovam-baksiny. Taorian'ireo mpandrara amin'izay sehatra izay monina nosy be. Androany ny roso tamin'ny fanaovam-baksiny ihany koa ireo miasa amin'ny trano fandraisam-bahiny maro teto Antananarivo renivohitra. Ihany koa ny vaksiny aloha hatreto ny fanefitra ahafahantsika izany hoe miverina miandalana ao anatin'ny asa, miverina miandalana ihany koa eo amin'ny tontolon'ny andavanandro. Izay aty amin'ny sehatry ny fizantany dia izay tokony mampiseho modely voalohany indrindra izany hoe vita vaksiny mba ahafahana mirasure ho an'ny mpanjifa izany hoe tsy misy atahorana. Fa na ao anatin'izany ary dia manaraka ihany ny fepetra izay efa napetraka. Tsika moa niditra tao anatin'ny fiboana nandritra ny 2 volana teo izay amin'izao fotoana izao efa misokatra tsikelikely ny any ivelany izao any maro firenena izay efa nahavita vaksiny, ny ankamaroan'ny mponina ao aminy dia efa misokatra tsikelikely ihany koa ny sistany ao anatin'izay dia tokony hiditra ao anatin'izay koa izany tsika efa miomana izany izao hoe handray ny mpizantany avy any ivelany indrindra fa efa hiditra tao anatin'ny vakansa tsika atsoatsy dia ao anatin'izay zany raha misokatra amin'izay ny sistany dia mba efa milamina amin'izay afaka mandray ny mpizahatany avy any ivelany sy ny mpizahatany ihany koa avy any amin'ny faritra eto Madagasikara. Tafiditra amin'ny fiomanana amin'ny fandraisana mpizahatany araka izany izao fanaovam-baksiny izao. Dingana ihany koa itodiana amin'ny famelomana indray ny toe-karena na ny relance économique. Voalohany indrindra aloha ny fanaovana vaksiny. Izay zany izao amin'izao fotoana izao ny tenako manokana efa vita vaksiny izay efa 7 andro lasa izay dia tsy maninona salama tsara manohy ny asa dia mametraka an'izay paikady izay ahafahanao manao les relance économique. Avy eo manentana ihany koa ny mpiara-miasa satria betsaka ny fanontaniana, betsaka mirorosaina amin'ilay vaksiny. Dia manentana ny mpiara-miasa efa tonga ny mpiara-miasa amin'izao manao vaksiny dia eo amin'izay zany izay efa manomboka hoe betsaka ny tolotra aloha ezahanay atao mba ahafahana hisintomana amin'ny mpanjifa ao aminay. Betsaka ihany koa moa izany ny karazana ohatran'ny hoe fety miandro izany amin'ity volana Jona ity, ao ny fetin'ny misy zao ny baolina euro dia misy ihany koa ny fety nasionaly izay ankalazaintsika amin'ny 24 ny volana Jona. Dia anatin'izay miezaka izany izay manome tolotra ahafahany safidy hoe ahafahan'ny mpanjifa hoe mba miverina any amin'ny toerana fisakafoanana, miverina any amin'ireny toerana fandraisam-bahiny ireny satria hatreto dia ny sehatry ny fizahantany anisany mampiditra vola betsaka indrindra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Dikan'izay izany tokony efa hifantohana amin'izay amin'izao fotoana izao hoe inona ny paikady mahomby ahafahantsika manao an'izay relance économique izay. Tsy ivona araka ny antotanisa teo anivon'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar, mahery ny 4,4 alina ny asa mivantana teraka ny fizantany eto amintsika ary mahery ny 10,7 tapitrisa ny asa mifampiankina amin'izay. Zava-dehibe manoloana io ny jerena vahaolana amin'ity sehatra ity. Isan'ny laharam-pahamehana tokony atao hanamafisana hiadiana amin'ny Covid-19 ahafahana izay mivelatra ny fanamafisana ny fanaovam-baksiny vaobe tahaka ny hitany amin'ny firenena maro any ivelany. Olona iray no namony ainy 420 ny tranga vaovao ary 20 ny sitrana soamantsara raha nitatitra izay navoaka ny avy eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity Saprinara Arson. Ny andro ny 7 Jona 2024 tahaka izao indray ny valin'ny fitiliana. Ny tranga vaovao miisa 420, ny ampy 20 ireo sitrana ary iray ny namony ainy. Raha ny tatitra azo miisa 17,500 isan'ireo olona vita fitiliana omaly ka nahazahoana ireo atotanisa ireo. Amin'izao fotoana izao 7,7 ny isan'ireo olona ao anatin'ny tranga misy fahasarotana na ny forme grave. Tahaka izao ny fitsinjarany. Analamanga 4,30 ny tranga vaovao, 20 ny sitrana. Faritra Matsiatra ambony 7 ny tranga vaovao ary 2 ny sitrana, iray ny namony ainy. Boeny 2 ny tranga vaovao. Tao Antsimo andrefana 1 ny tranga vaovao ary 2 ny sitrana. Faritra Vadivavy-Fitovonany nahitana tranga vaovao iray. Analanjorofo tranga vaovao iray. 4 ny tranga vaovao tao Anosy. Tao Itasy tranga vaovao iray.
Facebook tranga vaovao iray ihany koa. Raha tsy haivona 420 ny tranga vaovao, rainina moniainy ary 20 no sitrana somatsara. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitohatra ny disadisa eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy amin'izao fotoana izao. Mijabaka amina raha-piangonana ary mikasa ampiditra politika ao ny solombavambahoaka Naivra Oldinina ho ny andaniny. Namaly izany ny solombavambahoaka fa fandaminana no atao any mampino azy. Gaetan Andriatsilavo. Rehefa nangingina tato ato, niverina ny anafana indray ny fanolanana eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, indrindra amin'izao fotoana niverenan'ny fisokafan'ny fiangonana, taoriny ny fiboana izao. Tsekena hoy ny andaniny ny fidiran'ny solombavambahoaka ho panelanelana sy ny fanamboarana ny voka-pifidianana, nataony ity farany ametrahana ny pastora miisa 12 ao amin'ny birao ny firaisany ny mpitandrina. Tsekenay ary lavinay tanteraka ny fanelanelana no kasaina Andriamatoa solombavambahoaka Naivra Oldinina ny izao antony izao. Andininy fahatelo amin'ny sata amin'ny feny fikambana fivavahana dia mandrara ny fampidirana ny resaka politika eo anivon'ny fiangonana Jesosy mamonjy. B. Pastora Raymond Randrinapando no nangataka manokana any député Naivra Oldinina ho panelanelana fa tsy nisy fifampiarana mialoha teo amin'ny membre flaky mpitondrana. Andriamatoa député no naneo anay io taratasy fangatahana io nosy miavony pasteur Raymond ny alatsinainy fa 12 febroary 2022 teny fiadanana. Nanambara kosa ny solombavambahoaka voalazanarana fa amin'ny mampino Jesosy mamonjy azy no tsy maintsy andaminana ny fiangonana, isoroana ny famonoana eo amin'ny samy mpitantana sy ny mpino. Tahotra ny ivoan'ny marina mahakasika ny fanodikodinam-bola misy eo amin'ny fiangonana ihany koa izy, no mahatonga azy ireo anosipotaka. Izato sy nanaiky ny anaovana azy koa président any ny tetezamita kely ny Jesosy mamonjy io. Za koa tsy manaiky itsony koa ary efa niteny azy fa raha mirotsaka filoha izy dia za tsy hanoana azy. Ary fahatelo izany taky za tsy commissaire au compte eo mba hotrindrina moa pasteur ny vola miditra amin'ny fiangonatsika fa raha misy efatralo tsika mba mety fatapatatra ohatra hoe karaha mana député ohatriny karaha ny avantage fa mbola betsaka mo fafolo-karena ary atolotrao dia mbola ho sahirana avy ny fiangonana. Mpanan-karena be dia be zay mivavaka ao fa le olona moa hoe pasteur isaky miteo dia alleloia lanitsika vola tarenana alleloia ka lasa zay le olana atao ka zay nytiako apetraka aminareo hoe ny vahaolana amin'ny Jesosy mamonjy ary ny vavany sokafany dia ireo pasteur timireo no entina mambavaka. Mianjandroa araka izany ny tady eo amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy, samy manana ny filazany, na ny andaniny na ny ankilany, mahakasika ny disadisa misy eo amin'ny fiangonana. Andrasana araka izany ny mety ho toy nyity toedrara ity. Olona manana fahasembanana miisa 20 avy amin'ny commune Sabotsy Manamena no nahazo fampiofanana sy fitaovana avy amin'ny tetikasa miary. Anomezana azy ireo fahaleovan-tena ny tanjona ho ny talen'ny CNFPSH. Io na saina. No tanterahana androany ny lanonana ofisialy famoahana ireo olona manana fahasembanana 20 mianada ao amin'ny commune Sabotsy Manamena izay nahavita fiofanana momba ny fambolena. Nanamarina ny fahavitan'ny fiofanana, hotolorana sertifika izy ireo ary nomena fitaovana ihany koa ahafahana miditra amin'ny asa avy hatrany. Ny fiara-miasa hatry ny tetikasa dia ny olona manana fahasembanana zany no tena ampiny ary misaotra ihany koa eto ny commune ny Sabotsy Manamena ny fanotanana amin'ny fanatanterahana izany. Teny tokoa moa zany ny anisan'izany ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa dia vinan'ny ministera le midiny fotony ihany koa ka mahafanofanana arak'asa zay dia mety misy foana ny fiara-miasa azo atao satria ny tanjona zany dia mba ireo olona manana fahasembanana rehetra eran'ny Madagasikara dia mba hisitraka asa sy fiofanana araka n'izay hoe tsy ho vesatra intsony ho an'ny firenena fa mba handray andraikitra ihany koa izay lalam-piariana isany.
Ny fiara-miasa teo amin'ny CBM, ny Salfa, ny tetika Asamiary ary ny commune Sabotsynamena no nazahoana izao vokatra izao. Ho afaka hanampy ny ankohonany amin'ny fampidiram-bola ao an-tokantrano ireto olona manana fahasembanana ireto taorian'ny fahavitany ny fiofanana na rahana fampitaovana. Ny commune Sabotsynamena izay ahitana olona manana fahasembanana mahery ny 20. Anteriny ny fisaorana ho an'ny projet miary sy ny fiara-miasa amin'ny commune Sabotsynamena amin'ny fitsinjovana ny olona manana fahasembanana. Misy olona 20 manerana ny fokotany 7 ato anatin'ny commune Sabotsynamena manana fahasembanana ara-pahitana, ara-pianona ary ara-batana. Ka ny fiara-miasa amin'ny projet miary izay nampitao na fitaovana na ampiofana mba ahafahana reto olona reto manana fahasembanana reto manatsara ny antom-pivelomany dia singa iray lehibe manamora ny fahasahiranan'ny commune ary mba tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina ny reto rahalahy sy anabavy izay nanana voajanahary tsy fidiny noho ny fahasembanana nahazo azy ka makasitraka ny fiara-miasa amin'ny projet miary. Itoetra ny fampiofanana ireo olona manana fahasembanana ahafahany miatrika ny fiainana andavanandro sy tsy ho vesatra eo anivon'ny fiarahamonina hoy ny talian'ny Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Nivoaka androany kosa ny laharana fa 7:10 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin hebdo no misongadina ao anatin'ny zay no entina aminao anatin'ity fanadidina manaraka ity miantarandriana evo. Réforme du Code de la nationalité, le cas des apatrides Karan embarrasse. Io no lohateny lehibe no entin'ny Madagasikara matin hebdo laharana fa 7:10 nivoaka androany hita amin'ny pejy 4. Araka io voalaza io, miteraka resabe tato ato ny mikasika ny volavolan-dalàna momba ny fisitrahana zom-pirenena natolotry ny solombavam-bahoaka voafidy tao Betafo, lovan'ny Rina Celestin Fiarovana. Na tsy mahafantatra ny votoatiny volavolan-dalàna aza ny maro, abetsaka ny fanahiam-ponina amin'izany. Ireo indo-pakistanaizy nantsona hoe karana no tena atahora maro aka ny zom-pirenena malagasy io amin'ny alalan'ny fandaniana izany. Maro amin'izy ireo izay mony eto Madagasikara no mizaka zom-pirenena frantsay ary misy ihany koa no tsy misitraka zom-pirenena. Ankoatra izay lohahevitra izay, songadina anatin'ny Madagasikara matin hebdo ihany koa ny mikasika ny ampahan-dahatsoratra momba ny fandaharana lalino fikarin'ny sampana fampalalam-baovao ny Kolo TV. Miroborobo sy mivelatra ny service de livraison eto Madagasikara hatramin'ny sy ny valanaretina Covid-19. Nantotosaina izay arainao anatin'ny fandaharana lalino ny alahady ho avy izao amin'ny 7 amin'ny fahitalavitra Kolo. Tsy mahafantatra ny fiara nitondra ny filoha teo aloha raha valomanana ny zandara antony nahavoasakana azy ho ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmerie pirenena tamin'ity androany ity. Ankoatra izay dia misy mialokaloka amin'ny fahafantarana olona ambony ireo olonjary tsy raha ny fanazavana hatrany. Eo ny nasaina. Namaly ny vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera ny amin'ny nanankanan'ny zandarma manao PR ny filoha teo aloha valomanana androany ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmerie pirenena. Raha ny fanazavany tsy nalala izy ireo fa ny filoha teo aloha no tao anatin'ny fiara. Zay nge tsy mahafantatra mihitsy andeha hoany andeha hividy mofo gasy any Mangamila ny président république teo aloha tsisy ny teny anay an'izany ary zay tsy nahalala an'izany mihitsy fa ny automobile mandalo dia automobile plaque noire. Ny automobile mandalo dia manao véhicule prioritaire tsy mitondra marary tsy hoe aninona fa mandeha fotsiny mandeha mafy tsy manaja ny fifandaminana ataon'ny zandary. Agent de police judiciaire ngereo zandary reo nalazainareo fa zandary killer ndreo ianareo milaza ny tenareo ngeza be reo azon'ireo atao enquête ianareo azon'ireo gardena à vue ianareo rehefa mandika lalàna. Ankoatra izay isan'ny mahasarotra ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavany ny fisindreo olona mialokaloka anaty antoko politika matanjaka na olo-patatry ny olona ambony eto amin'ny firenena. Miady amin'ny jiolahy sy mipiraitsika mokomo aminy ary ty piraitsika mokomo aminy tia na iza satria mety misy olona mialokaloka hoe zay mpikambana ao amin'ny antoko politika miaraka amin'ny filoha-pirenena na izay fianakavian'ny filoha-pirenena na izay mpiara-miasa amin'ny filoha-pirenena mialatsiny na iza manao zavatra tsy mety dia andraisana fepetra.
Mito ny fampandritany sy ny fanadihadiana ireo olona voasambotra noho ny raharaha midongy atsimo raha ny fanazavana hatrany ary atolotra ny fitsarana. Ankoatra izay, androany notoloran'ny zandarmaria sy ny masevo frantsay fitaovana toy ny tente sy fandriana ny zandarmaria pirenena malagasy. Amin'ito kosa ny fandripahana ireo azo sarobidy ao amin'ny distrika Ambatondrazaka. Atao mitazapotsiny ihany ireo tompona andraikitra raha ny zava-misy ankehitriny ionina zay. Mitohy ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny palisandra na ny voambona any amin'ny distrika Ambatondrazaka faritra aloatra mangoro. Teo aloha navadika fanaka ireo azo sarobidy mialoha ny anondranana azy mankaty Antananarivo na any amin'ny faritany hafa. Ankehitriny sady misy ny fanaka eo ihany koa ny planche ary mifamoivoy ankalalahana. Armoire, seza, reny ihany arakaraky ny olona manantsana hoe arakaraky izay fanarana hoe 50 000, 75 000 arakaraky izay. Fanaka vita palisandra. Voyage dia amin'ny kaiky matokela mpandrafitra tonga ilay armoire anankiray izao 4,000 tona ny voyage iray. Izany zay dia tsy fa arakaraky ilay client ihany zany ny anaovana izy. Raha ohatra manana client fixe zay dia eo amin'ny voyage 4 vitanay. Fa misy foana ve ny palisandra isanandro? Misy fanaka mivoaka foana maraina motoro zao maraina toy zay dia jusqu'à hatramin'ny 4 zay tsy miasa foana. Raha ny fanadihadiana natao mialana anaty ala amin'ny misasakalina ireo azo ary efa vonona ny milina anodina izany ho planche amin'ny andro vao mangiran-dratsy. Ao ireo ajanona ho planche, ao ireo rafetina ary avadika ho fanaka avy hatrany. Raha ny zava-misy amin'ny faritra aloatra mangoro iny na eo aza ny fandarana sy ny lalàna maro samihafa ho fiarovana ireo azo sarobidy, manapaka izay te anapaka, midina ny ampotony ireo mpanambola, mividy izany ary mivarotra izany avy 10 hatramin'ny 10 rehefa tonga amin'ny tanàn-dehibe. Tranga izay anairana ny tompony andraikitra isan-tokony. Mengy amin'ny eny fotony hatramin'ny fanjakana fohy be noho ny fihazakazaka ny fandripahana ny ala sy ny azo sarobidy amin'ny faritra iny. Manomboka mirongatra ny andia ambalala ao amin'ny tapany atsimo nosy amin'izao fotoana izao. Nidina ifotony avy hatrany ireo ekipa avy ao anivon'ny ivitoerana famongorana valala eto Madagasikara. Sabrina Ararson. Nahitana andia ambalala indray tany amin'ny faritra roa any amin'ny tapany atsimo nosy amin'izao fotoana izao. Nanoloana io niroso tamin'ny famongorana ireo valala tany toerana ny teo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Nisy ny angidimbiana lefa avy hatrany nanondraka ranom-panafody andringanana aingana itony biby mpanimba voly itony. Commune maromaro tao amin'ny faritra Nosy Androny nanomboana azy ary 400 hektara no voatondraka tao anatin'iray oramonja. Hitantsika zao zany dia efa mandraindraikitra ny fanjakana sady manao prospection no manao traitement amin'ny alalan'ny hélicoptère. Marihana fa ray alina litatra no fanafody hatokana amin'izany io dia hanaovana traitement na ray alina hektara atao amin'ny faritra anankiroa. Mahatsiaro afa-pasahirana tanteraka araka izany ireo tatsahany toerana amin'izao famongorana ny fahavalon'izy ireo izao. Saorana ny fanjakana raha misy fitodiha ty faritsy misy anay. Fandaty tiritirindраha izao mba hotsongoegny hambolembolegny izay ty fahavalo valala. Ka naho mba mitoliky ty fanjakana hanampitsy io le saora ay. Anisan'ny tanjon'ity famongorana biby mpanimba voly ity ny atanteraka ny fahavitantena ara-tsakafo. Maresaka iraisam-pirenena 10 volana taorianany nanaovan'ny fianianana androany giadona tao Europe Joe Biden ny marary teo izy atao Royaume-Uni anao fitsidiana ara-diplomatika eo amin'ny Premier Ministre Britannika ihany koa ny tenany fanadina. I Amerika miverina miara-miasa amin'ireo firenena niara-niasa tamin'ny teo aloha. Io no afatra ampitahin'ny filoha Amerikanina Joe Biden nandritra ny fandalovany tao Europa nanomboka androany. Namafisiny nandritra izany ny fiara-miasa miaraka amin'ireo firenena Europeana izay tapaka nandritra ny fitondran'ny filoha teo aloha Donald Trump. Notsidiny voalohany tamin'izany fitsidiana ara-diplomatika izany i Royaume-Uni. Namafisiny nandritra ny fandalovany fa efa miverina miara-miasa amin'izy ireo indray amin'izao i Etats-Unis. Ireo teboka lehibe no niresahana nandritra n'izany ny fizarana vaksiny, ny mahakasika ny fiovan'ny toetrandro
andalo ao Genève ihany koa ny tenany ary fampiresaka amin'ny filoha Vladimir Poutine mahakasika ny fifanafiana sy ny zon'olombelona ary ny maro avy. Fa mialohan'izany isy ny fionan'ny filoha Joe Biden sy ny Prime Ministre Britannique andro Juin na eo aza ny fifandonana eo amin'ny vondrona Européenne sy ny Royaume-Uni amin'izao. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soafatsara daholo tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.